manoloana ireo fiantsina samihafa sy fikasananao fanakorontanana ho amin'ny androny 20 septambra eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra dia manao izao fanambarana izao izay mpitandro filaminana mivondrona ato anivon'ny Emonaty izay ahitana ny zandamim-pirenena, polisy-pirenena ary ny tafika malagasy. Izay dia mametraka hatrany ho zava-dehibe ny filaminana sy fahafahan'ny tsirairay miatrika pitoniana ny fiainana andavanandro ho tombotsoa ambony firenena ary ho an'ny be sy ny maro. Mampahafantatra fa tsy nahazo alalana avy amin'ny manam-pahefana ny hetsika famorina olona ny faha 20 septambra. Noho izany diky izany fa fantokan-dalàna ny fanatanterahana izany. Marihana fa manohitohina ny filaminam-bahoaka sy ny fahafahany tsirairay mivezivezy izany famorina olona izany ka miendrika ho ambana mitarika herisetra. Mitsinjo hatrany tombotsoa-iombonana amin'ny filaminana ka miaro ny ain'ny olona sy ny fananany ireo foto-drafitr'asa ary ny adim-panjakana. Koa manentana ny olom-pirenena izay ho tony tsy ho voataona amin'ny herisetra amin'ny endriny samihafa ary andray fepetra endritra ny mpitandro filaminana ho fisorohana ary ho famaizana amin'ireo izay minia manao ny fantokan-dalàna. Misy sasany teniteto hoe nangamantany voakaran'Antananarivo ahoana mbola misy délestage ve sa tsisy tsony eto Antananarivo? Mbola misy sa tsisy tsony? Tsika maso misy napiesina laza hoe afaka telo volana dia afaka ny délestage. Afaka sa tsy afaka? Afaka sa tsy afaka? Osy izany ankehitriny hoe ny maizina anao miala dia reo hiposaka ny masoandro, hiposaka ny hazavana ho an'ny vaovaka Antananarivo, ho an'ny vaovaka malagasy tokolavy. Ekena sa tsy ekena? Mety sa tsy mety? Zay keneniko atsika hoe zao. Za tsy mba hanao fampanantenana pôkaty fa nilazaiko dia tsy 400 mégawaty ny famokarana herinaratra vita mpitondra amin'ny fandimby teto. Zay ho an'ny vahoaka 25 millions. Midikany dia zao 5.000 isan-jato ho an'ny vahoaka malagasy fotsiny no manana herinaratra. Ny fanamby apendako, ny velirano apendako amin'ny vahoaka malagasy dia ity. Zay asa tsy vita amin'ny filoham-pirenena rehetra amin'ny fandimby ho vitaiko ao anatin'ny 5 taona ka 400 mégawatt vitan'izy rehetrarehetra ho vitaiko ao anatin'ny 5 taona 800 mégawatt farafahakeliny mifampikara herinaratra ataosika eto Antananarivo sy manerana Madagasikara tokolavy. Ekena sa tsy ekena? Na dia nolavo ny prefektorana Antananarivo aza nihetsika izay ho tanterahana rapitso dia mbola nanao fanambarana androany VKFB na vondrikery ho fanarenam-pirenena fa ho eny Ambohijatovo anatevin-daharana hitaka ny zofototra izay tokony hisitrahana. Efa aleo fampanantenana ataon'ny fitondrana izay ho izy ireo androany. Barana etaona fa izay VKFP na vondrikery ho fanarenam-pirenena dia manohana tsy misy fepetra ny hetsika ataony alakamisy 20 septambra 2024 ho fitakina ny zofototra ilain'ny mponina andavanandro dia ny jiro sy ny rano sy tapatapaka lava. Ela loatra ny fanatanterahana n'ireo fampanantenana izay ataon'ny fanjakana ho nambaran'ny VKFP ka tsy andro ny vahoaka malagasy intsony. Hatramin'ny anio 14 septambra 2024 dia tsy nahitana vahaolona ny orinasa JIRAMA na dia teo azy ny fanoloana CC ny mpitantana. Kanefa dia kitro ifaharan'ny fivelomana malagasy maranisa ny jiro sy ny rano. Raha ny fampanantenana nefa dia tsy tokony angetaeta na tompony mangatakatiny ny mpiray tamindrazana raha tanteraka ny hoe 100 andro dia afaka ny délestage, ny fanampiana 400 mégawatt, ny fifidianana gropy tsy zaka lalany,
ny hoe tsy hivoaka amin'ny jiramambo manam-bola raha tsy voavaha ny olana, ny fampanantenana parka solaire. Ankehitriny anefa dia vahaolona famononafo no hita sire ataon'ny mpitondra sy ireo mpanohana azy, toy ny hoe mareta kely eo amin'ny 20 volana eo dia ho foana tanteraka ny délestage, sy ny hoe efa mitady vahaolana ny fanjakana ary ny fangatahana fitoniana ataon'ny tompon'andraikitra maro samihafa. Tsy misy idirany resaka politika io hetsika rapitso io, ho nambarany VKAFP fa fitakiana tsotra miaraka amin'ny olom-pirenena ary afaka misambotra ny mpitandro filaminana raha misy miopefy. Tsy resaka politika mihitsy ty zavatra toty, fa maha olona ray mpianakaviana maha ray aman-dreny sy fitsonjovana ny taranaka mihitsy ny joroana eto, fa tsisy resaka politika mihitsy io na ray ary zay indrindra no mahatonga anay mijoro eto ary tsy vondrana politika le vovonana, fa tena hoe fitadiavana an'izay hahasoa ny hoavy ny taranaka zany. Le hoe miopefy aloha tsisy nanana eritseritra hoe hiopefy fa de hoe fitakiana fotsiny, fa asakasaka zay miopefy ihany. Fa aloha zay hiopefy ho samborony ahy, zay mamaky tragno ahy ho samborony ahy, zay manao ina fa adidiny zany, satria adidiny fanjakana kosa aloha le resaka le hoe ino moa le manao an'le sécurité des biens des personnes zany, zay moa ny joron'ny fanjakana eo, fierovana ny tombontsoa sy ny fahasalaman'ny vahoaka. Ka ary zay indrindra ny joroana mitovy ane zany raha ohatra zay ny andro nataony, satria miaro ny fahasalaman'ny vahoaka sy ny rehetra koa, satria miaro ny rano sy ny jiro, zay resaka sécurité koa zany rehetrarehetra zany. De tsy hitako fa mitovy ane zany le hevitra, de samy adidiny manao an'izany raha misy miopefy. Ary agny ary de mampisy io zay miopefy de samboro, ary niza izy amody miopefy na baikona hiopefy de samboro. Araka izany dia ho avy eny Ambohijatovo rapitso ny VKAFP hanatevin-darana ny hetsika na dia ny olavo ny prefektora Antananarivo aza ny fangatahana. Miantso any toliara tsy vaky volo manerana an'ity toliara vily ity hijotso hoeroa amin'ny plasy Monjajaoneo, ka ty fomba hataontika dia samby mandeha maro baka amin'ny fokontany, fa laha mandeha raiky mandeha roe mety hisy isanka, mandeha maro tika ao de avy amin'ny plasin'ny ray aman-dreny Monjajaoneo eo tika ro mivory ze tika iaby voakaiky io na ia na miaraka amin'ny antoko na antoko politiky io na syndicat io na olotsotso ao na ireo miaraka amin'ny andry ireo na tsy miaraka amin'ny andry, fa itika iaby toliara eto de manao antsoavo zahay mahavianareo eo amin'ny Monjajaoneo, fa eo ty rendez-vous-tika ty hamaray ny 6 ora eo iaby zany tika. Nandefa taratasy tagny amin'ny Andriamatoa préfet Toliara maly mihily bureau eo maly hariva mihily bureau io, de nalefa taratasy io ny maray nesy nandramby azy tiao fa tsy nanome accusé de réception anay, de banga zany ty raha toy tsy soratsy hoe nivoarainay amizao.